tehirizina aveo. Eto mpanomboana dia misampiasantsika kely aho vetivety. Raha tany Madagasikara tamin'ny fampidirana folo ataoko tamin'ny asa tany Madagasikara dia rehefa latsinainy maraina dia mivory izay tamin'ny fivarotana Madagasikara dia eo staff mitinina dia mivory miaraka amin'ny lehibe dia eo daholo ny kipa. Izay moa kipa kely fa tsy lehibe. Dia alohan'ny latsinainy maraina dia manao azo foana ilay mpitarika ny fivoriana. Ry mpiara-miasa namako, manahoana ny fahavononanao? Manahoana ny fahavononanao Michel hiatrika an'ity fivoriana ity fa latsinainy maraina ny andro. Dia izao izy andeha amin'ny isitsika A10 dia ianao ihany mandeha fitenanao hoe raha hivorytsika dia raha mena noty A10 dia mba omena noty hoe ianao amin'ity fivoriana ity satria zava-dehibe mo resahana eto rehefa avy eo. Dia eo zany dia tsy fampiteny fa samy manao évaluation eo dia manoratra dia mamomena ny secrétaire dia circulaire ny fa hoe motivation amin'ny fahavononako androany eo amin'ny 7 eo amin'ny 7 sur 10 eo amin'ny 6 eo raha rehefa natao moyenne na eo amin'ny latsinainy mafidaka ao fitenenany tanora Madagasikara mamaky an'ilay latsinainy mafidaka satria visa communautaire sy ny sisa eo amin'ny 7 et demi 8 maximum en moyenne. Tsisy mahatonga 10 mihitsy zany hoe 10 sur 10 misy fa tena vitsy. Dia manontany anahy Jesosy androany Michel hitena aminao zao hitena aminao fiangonana zao dia manontany antsika ny Jesosy manontany anaty directrice personnel manontany antsika tsirairay izy hoe raha andray teny ahako androany dia ndeha hanao auto-évaluation antsika hoe raha 1 sur 10 1 hatramin'ny 10 omenao firy reny notinao ny fonao hoe andray izany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra no miteny dia ndeha amin'ny 15 secondes isika samianao an'izay introspection zay hoe Jesosy hiteny ianao vonona veny fo mandray anao dia samakaaloatsika tsy tena hoe tenena eny ana 1 sur 10 Michel fa aleonao Jesosy manao an'izay fa mino fa ny fanamasina mitombo zay raha fantatrao ohatra ny mbola mbaribany zany dia ny hôpitao any dia vavao Jesosy ampitomboy ary le gatahaka amin'ny fanamasina tsy 10 sur 10 notinao raha andray teny Jesosy androany ianao fa 1 sur 10 afa 1 sur 10 satria mihoatra ny fahavononanao ny lasan'Andriamanitra nytsirivy ity. Anokatra ny baiboly sika ao amin'ny Hébreu ity no ten'Andriamanitra nomeny fanamasina ary entina ampiarezana antsika fiangonana amin'ity radirevy ity. Hébreu 3:7 ten'Andriamanitra efa fantatsika izy ity fa ity no taritarana nomeny fanamasina. Hébreu 3:10 Hébreu 3:10 Fatigue comme les nains de Jésus. Hébreu chapitre 11 pour nos enfants. Vous pouvez nous suivre s'il vous plaît. Hébreu chapitre 11 dans le Nouveau Testament. Chapitre 10, verset 25. Amin'ny anarana Jesosy aza mafoy fiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maiky hitanareo fa miatotra ny andro aveko farany izay fatao. Aza mafoy ny fiarantsika miangona tahaka ny fanaon'ny sasany fa mifananara kosa maiky hitanareo fa miatotra ny andro. Amen. Amen zany. Tamin'ny herinandroantsika tamin'ny somasa potsy lahady fa atsika izay manana fahafahana nazo tombotsoa afaka nanatrika ny fistana retraite spirituelle dia nampianatra ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hiverina amin'izay fa mizara kely fotsiny azy sady mampita amintsika izay tsy afaka nakany ny fanjakan'Andriamanitra tany teo aloha tany amin'ny andro ny Adama sy ny Israely fanjakan'Andriamanitra kehitriny ao anatiko ao anatinao fanjakan'Andriamanitra izay ho avy tsy hoe ao anina kely ao raha izay mpabonatokana dia izay telo izay ny fampianarana ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Miatotra ny andro araka hoe Hébreu 3:10 io efa miakaiky ny fihavian'i Jesosy efa miakaiky ny fanjakan'Andriamanitra ny fihaverenan'i Jesosy rehefa ao lanitra. Dia hidiny Jesosy akan'izy akan'ny FPMC, hidiny Jesosy akan'ny Michel, hidiny Jesosy akantsika tsirairay satria tsika ny fofongaviny hiara-tsaka aminy amin'ny fiainana manakizay. Dia amin'izao vanim-potoana farany ianantsika izao dia fantatsika tokoa fa arakaraky ny irison'ilay fotoana, arakaraky ny irison'ilay fotoana makany amin'ilay mandrakizay tokavany Jesosy dia tsy memora ilay
le lalan'ny fanompona miamafy miasarotra zay le mitrika ny fanompona araka ny kasoratra masina dia teny hoe miasarotra miamafy miatom-panalalovatsika kristianina ny fakapanahy ny fizatoetra atretsy arakaraka ny isotsika mankany fanakakezan'ny fotoana fokavan'i Jesosy dia mila miomana amin'izay tsika ary zay mahatonga ten'Andriamanitra eto hoe asa mafoy fiaramiana developetsika hoe rehefa avy eo hoe inona ny tiany Jesosy resahana anatin'izay dia manona an'izay mihitsy satria araka ny tenin'Andriamanitra koa ny taimana raisiny fiangonana tao anatin'iny semestre iny hoe mariky ny andro farany dia io no mbola naven'ny fanamasina hoe manahoana tokotra moa zany kristianina manahoana tokotra moa zany zanak'Andriamanitra fofombavin' Jesosy miandry azy zany raha ivelona izy aka ny azy inona ny ataon'ny Jesosy amiko inona ny ataon'ny Jesosy amin'ny fiangonana dia loha hevitra androandro metsika lohateny ny ten'Andriamanitra amin'ity ity dia zao hoe kristianina izao hoe kristianina resahana isika fiangonana kristianina resahana kristianina manoloana ny andro farany tsy azo fialana ny andro farany tsy maintsy tonga ny fiavian'i Jesosy dia ao anatin'izay fahatongavan'izay fotoana izay inona ny kristianina manaontsy kristianina manoloana an'izay ny farany inona ny zavatra tian'i Jesosy ho hita aminao zavatra anankiroa ihany no resahako dia hijanona zavatra anankiroa ao anatin'ity ten'Andriamanitra ity ao anatin'izany hoe kristianina ahoana reny elasan'i Jesosy fofombadiny ahoana reny elasan'i Jesosy raha ivelona izy ny voalohany tapany voalohany resantsika dia izao araka io ten'Andriamanitra kristianina nampiasa voabolana sakafo ao mety misy mpanao sakafo naibety dia izy hoe dia izay ny spirisa hoe Jesosy tsy ny sakafo aina moa izy makafy fa ny kristianina ilaiko amin'ny any farany kristianina makafy makarehetra n'Andriamanitra amen fa beza Jesosy mahitanao makafy togeto amin'Andriamanitra tena ho an'i Jesosy mahitanao makafy izy togeto amin'ny fanamasina ny tarika togeto tsy izany mihitsy fa ny fanamasina zay ny voalohany resantsika zao hoe ahonja ny kristianina makafy makarehetra amin'ny Jehovah zany ary ny faharoa ny tapany faharoa dia tapitra ny ten'Andriamanitra tsara ny makafy makarehetra amin'ny Jehovah fa ny faharoa manampy an'izay dia hoe kristianina makamamy ny fitoriana ny filazantsara amen ho an'ny AS2 zany amen io so avy hatramintsika amin'ilay tapany voalohany kristianina makafy makarehetra amin'ny Jehovah dia ho any amin'ny sanamsika viennent s'écouler la terre les enfants quand on était petits comme vous on a appris ce verset là par cœur Psaume 122. Il y a quelqu'un parmi vous qui a un testament ici en français qui peut lire avec moi tantôt, s'il vous plaît, les enfants qui est là. Psaume 122. Salafan rombo kulomzat, on s'en dit que vous n'avez pas de l'étiquette. C'est des étapes de couleur là, d'ici, quand on s'est couleur là, c'est de la sorte de foule. Salafan rombo kulomzat, on dit qu'il faut loin. Oui, David, on est là dans Jésus. Parce que quand même, c'est qu'il y a des c'est couleur là, il faut qu'il y ait des couleurs là. Il y a la maquetia, on est là dans Jésus, ça vous plaît. Falia, raha izy retako andeha isika ho any an-tranon'i Jehovah andeha ho azy ozy ny an-tranon'i Jehovah mamy be zany le mankaty an-tranon'i Jehovah ahitako fiany mihitsy tsy ny saosy salady ihany ahitana fiany atao zanao spécialiste fa ny mankaty an-tranon'i Jehovah tena zona fisy fafana amen dia ny tiana evina amin'ny tapany voalohany dia zao nanoka tavelokely contexte iainantsika davanandro ao tsika tia contexte mondial misy fa tsy eto Canada ihany raha nanoka tsika tamin'ny mars 2020 tsaroko mihitsy mbola aloha fitaovany tsika 12 mars izay herinandro après-midi dia hoe katona ny fiangonana fa naninona re nitondraka ao zany Covid-19 zany ohatra mbola misy izy fa tamin'izany izy nalaza be Covid-19 dia amin'ny olana maromaro tsika tsy afaka niara-nianina teto amin'ny tranon'i Jehovah dia ny zava-misy dia hitatsika fa na ny fomba fiasa na ny fomba fiasana fa tsika anisehatra asa karazany administration finance sy ny sisa tsy nakany ampiasana intsony manaka ankehitriny fa teraka ny atao hoe télétravail zany hoe misy fivana atao tsy ny tontolo fiainantsika ihany io fa teo amin'ny sehampanimpotsika satria misy situation exceptionnelle mihiboka ny any an-tokantrano dia teraka koa ny fanampian'Andriamanitra ny fitiavany fanantsika dia teraka ny mesure exceptionnelle hoe misy an'izany solonsolony zany hoe azolo afahana mifampitafo afahana miona dia miona andavitra isika tsy miona présentiel ohatr'izao tsika tamin'izany fa miona virtuel
dia teraka ny culte en ligne. Ny ainantsika zany isaorana jesosy mbola misy manao an'izany tsika amin'izao tsy fahotanako zany tsika ianao fahotana ny zoma fa navelany jesosy présidentiel tsika satria tena andriamanitra milaza hoe aza manino ao tsisa le brediste eo aza mafoy fiarahanareo miangona tenatsika vitranga inona no azo raovaobasantsika io tapany voalohany eo dia iverina ty amin'ny tantarany apôstôly dia netiko nareo any amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa nanahoana zany mpianatra jesosy rehefa aza tany an-danitra izy dia tao jerentsika vetivety efa fantatsika fampatseviny farapasanantsika ny historikan'le fiara-miangona kristianina mankafy fiara-mivavaka asan'ny apôstôly toko faharoa ny dimy voalohany dia voalaza ny tena andriamanitra mazava teto rehefa lasa jesosy nakana tany an-danitra farisahirana le vantsilateo fakakasirana teo tafangana teo amin'ny toerana ray izy rehetra ary no tonga ny pentekosta dia tonga ny ray saina teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra io dia mazavatsara ny tenandriamanitra hoe tsy tafangana tany amin'ny samy misy azy avy zay volaza ny tenandriamanitra hoe tafangana tany amin'ny salao izy dia samyjanona tany amin'ny salao any avy any izy dia nanao avonana dia andeha fitory dia nisy toroteny fa mazava ny tenan jesosy hoe tonga ny amin'ny pentekosta dia ny ray saina izy tanao toerana ray salako zao zany hoe tenandriamanitra dia mampianatra anahy ary mampasiahy aho hoe misy any zava-dehibe fandehanana ao an-tranoko satria zany ny netimbohan'ny apôstôly dia mba niakatra hoe aza metsika amin'ny jerosalema mihitsy aloha tsy miaro mihitsy aloha nareo manapatateraka ny teny fikasana fa ho hidina ny fanahy masina zay nareo voasaraka amin'ny iraka mpanaovanareo raha jerentsika amin'ny tamany voalohany hoe fa manina tokotra no tsy maintsy mankaty am-piangonana tena tsy maintsy ve ny tenandriamanitra ny jereny dia mampianatra atsika izy mampirisika atsika izy jesosy tsy mandidy jesosy tsy manely gentleman izy pasteur ambinina zay fanamasina gentleman be manaja ny safidinao izy manana safidy roa mazava mihitsy hoe za androany michel reraka be zay janonatra tena zay jesosy mihitsy hoe anjanona ianao fa ozy izy zay koa mafrenaka hoe manana safidy mihitsy hoe androany andro jehova tena makafy mihitsy hoe manana tena ana jehova androany dia hoametrany jehova anankiray no resantsika rehefa tonga tiantran'andriamanitra ianao dia io hebreus firenantsika izy hoe rehefa tonga tiantran'andriamanitra ianao dia mipetraka dia zao maitrany pasteur anakono mipetraka dia zao maitrany ray aman-dreny satria nao raha tsy maka tiantran'andriamanitra isika dia tsy mipetraka dia zay maitrany zareo raha tonga rereo zareo satria voantso izy ho any amin'ny tranony jehova manan'indrony jehova tsy mahita ombento izy dia izy no mampahendro tenareo kanefa tsy izay mampatony jehova ny amintsika fa isika ohatra manaja n'andriamanitra ary mame voninahitra ny amin'ny fisiany mpampon'andriamanitra hoe reizanandetara ny atsoka izy ireo anefa zao hoe ananatra anao e ananatra ay dia montreko amin'n'alona geste le izy tsy anaovako lava resaka be raha hijanona rehetra anao dia amoko sasarenareo misafidy michel tamin'ity androany anaty en septembre ty za pasteur tsy toroteny fa zay hijanona atrano fa iany toroteny youtube dia misy pasteur itorotena koa dia voky any eo ampianona ny tenandriamanitra na alohan'ny anona na après anona ny tenandriamanitra misy ataky mahazo anahy misy ataky devolo mahazo anahy eo zareo ny ao an-trano tonga dia midaraka menjera dia mba miantso kely fa tsy valosy za iakatetapeteta zafady naniralava zafady ohatra manona anarana mandrosina reralahy zafady tonga raha itsika tiaka izy ralahy illustration tenandriamanitra ty fa tsy démonstration hoe inona koa fa aveloko le scénario voalohany zany natao an-trano safidy za jesosy leo be makarivoloana no fandroany andeha fitiova dia mijery nitoroteny dia mahazo dia misy ataky be volona azo na dia midaraka enjera misafidy araka tenandriamanitra scénario faharoa misafidy araka tenandriamanitra hoe aza fony fiara-miamina olombelona nakatentran'andriamanitra misy any zany nahazo tenandriamanitra nandeha ny fotoana dia eo anareo lahy alenakao nandeha ny fotoana misy ataky mahazo anahy dia nenjera fa nanino tsy nidaravoka nareo lavaka mazotoana tsy nidaravoka satria nao voalohany aloha misy an'izy rolana noana anahy ary ny faharoa ny fanahy masin'andriamanitra mihitsy tahaka
tonga ny fiangonana dia za voalohany miteny anao mananatra anao ny zavatra tsy mety atao ary faharoa ireo namanao reo manarina anao araka tena Andriamanitra zany de valy miokamo afafa kokoa masava kokoa no ray satria lavako ray dia manarina azy zay dia misy anaranaty reo makasiraka anarana fonosana vavaso avantao atao izy nanolona anaty misaona mitompo satria zay ilay zavampetratsika rehetrarehetra hoe miara-miany raha sena lava anao no olombelona sika amin'ny tena Andriamanitra hoe tsisy tanteraka raha pisotro a mety latsa tao anatin'ny mioto mitatsiraka mitatsy fananina dia eo no raha naty manao hoe ok eto zay misoterenao zany fahazavatahotra eto zay misoterenao so fahazavatahotra raha za reny le janatarehtrano taraika satria tsisy olona noana anao zany dia izay tijanoneranetrano dia mampatsiatsika ny fanamasina hoe mankafy fafany sy fibe za mankaty an-tranon'Andriamanitra zany ahitatsika fa rehefa mifampianina isika dia mifanoana farana mitapany voalohany mananatra ozy izy tena mifananara araka tena Andriamanitra mety roatray tsy vakiko le izy mifananara ozy izy isanandro raha mbola atao hoe anio satria fandrao isy amintsika amiko amintsika ho tonga mafozy izy no ny amin'ny famotarana ety tena Andriamanitra zany satria raha vao tsy mifananatra isika tsy miainy mampon'Andriamanitra isika miainy miafatra Andriamanitra isika apitaina le mpamompony retrarehetra na zokony io na zandra na salatsalany dia mafifotsika mafisy hoe tsy mila mety ten'Andriamanitra tsy mila mankarembekonan'izany zao efa misy zoma zay mahatonga navelona teny teo hoe misy dynamique ao rehefa mitona amin'izao génération 2022 zao ataony devolo mihitsy hoe faut pas la peine d'aller à l'église, pas la peine, reste chez toi, tout est correct, tout allait bien, tout va bien, non, tout va pas bien. Raha mijanona ny ataonao hoe moa dia araka tena Andriamanitra mandidy ahy hoe aza folo zany aza folo FPMC fiaraha-miamina fa ao anatin'izany sehatra fan'Andriamanitra mananatra ary tsy vita fananarana any anankiray faharoa dia zao sehatra fan'Andriamanitra mampijoro za zao le lavy teo hitanareo ny jely dia mivelona mijoro satria natosiko le namako ako mampireniny dia edifia mijoro tsara lay tsy manapostara na manapostara fa mijoro tsara satria ny fanamasina ny edifiana exhortation édification zany no ataon'ny fanamasina amin'ny alana mpampon'Andriamanitra dia iverenantsika le teny Davida hoe faly miako izy Davida mpanjaka Davida nanana droit mihitsy sy nakany amin'ny tempolin'i Jehova zay trôna Davida nefa anao fa hoy izy Davida mbola tsy tsara ny tranon'i Jehova ny eo ty fa faly miako izy dia izy fonjareo hoe andeo any amin'ny tranon'i Jehova amen inona ny fiaina azo raisina amin'izay fakamy voalohany zay efa miteny ny tena Andriamanitra hoe aza manadino fiarah-miamina tahaka ny fanaon'ny sasany dia ny sasany lesahany io za mihitsy no le sasany lesahany io za mihitsy le sasany satria rehefa tsy makaretranin'i Jehova dia mijery ny lalàna hoe anasaiza le zany lakely dia za le sasany lesahany satria tsy hita tsy haninka ny amin'ny hafa hoe ohatra ny tsy hitako ihany fa za le sasany dia mitena Jesosy hoe aza manadino fiarahanao miamina tahaka fanaontsany tsy haninka mihitsy aho hoe tsy hita mihitsy rany nanao tsy manana zoa tsy andraikitry mijery hoe ao ve anitsy any fa ny andraikitry dia zao za sy Jesosy mila tonga eo amin'ny tranon'i Jehova satria nandidy ahy izy hoe aza dino satria eo ny ahafahako miteny aminao eo ny ahafahako mananatra anao eo ny ahafahako mampijoro anao dia eo zany mampatsiahantsika ny tena Andriamanitra hoe anjaratsika ny fanamasina ny tahaka ny fiangonana hoe atraiza ny équilibre atraiza ny lanja ny fanompokan Jehova hovesarako be hoe virtuel dia ataoko midina présentiel hoe fa misy an'ity présentiel virtualité fa misy zoma dia correct be fa raha ny tena Andriamanitra so asy cultura ny tena Andriamanitra dia miteny aza manadino fiarahantsika miany satria zao devoly tsy expérimenté ny devoly mihitsy raha za tsy akanao mino fa tsika rehetra tsisy expérimenté ny devoly raha ho fiarahana tamin'Andriamanitra zany mbola tsy izy tsika dia efa nisy izy tany amin'ny volan'olona tany amin'ny Damasia dia rehefa zana miko azy isika mora kely amin'ny devoly mandaraka atsika tena mora kely amin'ny devoly mihitsy mampidaraka raha satria za tsy tian'le miambina tsy tian'le hafanana ary ozy izy pasteur ratsy hoe jereo izy efa manao feuille de compte tsika
dia lerontavaka daholo le kitay tendakenda be le hafa dia tsy hoe mila ty izy anakiray amin'le kitay iny dia ataoko mankeria inona ny résultat le kitay tsy hohanina mankeria aveo izy izy mbola mitendadendaka le kitay iny fa tsy hohanina le bebe mirehatra izy to dia maty ny kelikely mbola mirehatra aina mbola zesta hoe matanaka misy afo zezesta kely izy kelikely amin'izay taraiky amin'izay tonga dia elavelona izy tena ohatr'izay fantotsika n jesosy rehefa raha vao tafiditra ao anatin'ny devolitsika hoe tsy mila mankany am-piangonana zany efa démodele zany 2022 mbola any am-piangonana 2022 izy jesosy tokony me plus anafaniantsika nytranjeo ara-potoana eto amin'ny ampiferitsy zao isaky ny alady isika lady anivitsika zao mety hovay jesosy na manaraka hoe lady maraina ndray misy ena fiangonana fa tsy lady aniva ntsony zay fotoanaenatsika ny jesosy dia vakatsika fa mbola lady aniva alotsika zao dia fa ny devoly fetsy mantsy dia mody mety tena andriamanitra ianao hoe tsy mila amin'ireo tavandralao izy mandranitra ny tavandralà raha vao mahita miotry ny pasteur dia faly ny pasteur tena tonga ny vahoaka ary voninahitra ho an' jesosy zany miasa izy tsy ho amin'ny sety fa miasa izy ho amin'ny fifaliana amen iza mbola vonina ny akafoaka ty-antran'andriamanitra tena ho an' jesosy engagement mata amin' jesosy zay engagement atsika fiamsy amin' jesosy zay fa tsy mitondra ny ten'andriamanitra dia mbola hitanao hoe jesosy amin'ny herinany io raha mbola tsy miverina izy raha mbola hetotsika amen tapany faharoa dia tapitra ny ten'andriamanitra le santsika teo no hevitra hoe kristianina manoloana ny any farana teka voalohany santsika teo kristianina makafy makany mandeha ny trano Jehova dia tsika lehibe any fanitaranatsika ny zanatsika namantsika taontsika hoe misy fihany zalama makany amin'ny trano Jehova tena misy fafaka makany amin'ny tempoly manome voninahitra miveny reny ady reny araka le fitariana taony rahalahy teo déclarons fa andriamanitra ny Jehova no mpanjaka tena miveny ry azy sika tena zany ny ataoton'andriamanitra ny amin'ny fisika aza dimy fiaraha-poara ny faharoa tsara be le makany am-piangonana fa miteny ny ten'andriamanitra aloha jesosy misy miteny azy efa fantatsika loatra asan'ny apôstôly toko voalohany kristianina makamamy fitohina ny filazantsara tsara be etapany voalohany fa mbola hafahafa kokoa raha mbola mahita nyty kalite ty jesosy amin'ny fiangonana kristianina makamamy mitoro ny filazantsara asan'ny apôstôly toko voalohany dimy favalo tapany faharoa acte des apôtres chapitre 1er verset 8 fahazoeny anareo ny amin'ny latsary fanamasina aminareo ary vavolombelika ianareo any Jerosalemy sy eran'ny Jodia ary hatramin'ny faran'ny tany dia piny io ao Matthieu 28:19 zay diso fantatsika loatra mifameno tsara ny verset io matotoko fahavalambopolo andiny fa sivy folo mivakitozo hoe diso fantatsika loatra manao hoe koa jesosy misy ny tena ty koa mandehany ianareo tsy mampianarana ny firenena rehetra manao batizazy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanamasina mampianarana ny firenena rehetra araka ny santsika teo hoe tapany voalohany tena ilay ary tokony ataontsika ny makapetrapan'andriamanitra nefa jesosy tena nisy ny teny teto alohan'ny akanany dia niteny izy tamin'ny pianany hitasika teo amin'ny acte premier verset 8 teo hoe aza miatsika ozy izy fa ilatsahany fanamasina nareo mba amin'ny torinareo lasa verentsika teny aza fa azo eny anareo izy izy ny amin'ny ilatsahany fanamasina alohany andiany mbola namaty recommandation farany ataony jesosy tena alohan'ny akanany ary vavolombelitra nareo any Jerosalema eran'ny Jodia Samaria ary hatrany amin'ny farany tany rehetra dia hitatsika tsy valapana any amin'izay aho fa trifarobe le fotoanato ny zavatra misy rehefa lasy jesosy dia hitatsika le teo fa miara-miampy ny zareo je rehefa tonga dia niaplikeny le ten'andriamanitra miara-miampy ny zareo tsanona Jerosalema dia nijanona tao zara ny mpianatra amin'ny apôstôly 12 sy no niaraka taminy 20 amin'ny zato eo izy ny ten'andriamanitra niandry ny fahatanterany teny fikasan'andriamanitra ny amin'ny latsara fanamasina dia niaraka izy fa tsisy ny zanaka tany tokantrano dia tanteraka tamin'ny zavatra midina fanamasina tamin'ny apôstôly dia ndao jerentsika hoe fa maninona tokotrany
no tsy maintsy mitovy ny tenin'Andriamanitra isika dia aleo verina tamin'i Jesosy mbola izy mitovy teny Matthieu 10. Kristiana makamamy ny fitoriana filazantsara nenga vai izy mitarijesaka io nenga vai izy io lalatsaina anankiray io hoe mila mitovy ny filazantsara ny fiangonana dia Jesosy mihitsy lehibe io Matthieu 10:7. Rehefa nampianatra ny mpianatra izy ny folo lahy dia nampianatra amin'ny teniteny izy fakitsika le révélation tenen'i Jesosy Matthieu 10:7. Ary mandeha any ianareo dia mitorino hoe efa miakaiky ny fanjakana lanitra sy tany ny maraka jiovy ny boka atsangany ny maty avoay ny devoly efa nahazo maimapona ianareo koa manobeza maimapona. Amen. Teny Jesosy zany isika rehetrarehetra izay efa nandray an'i Jesosy izay efa nandray ny famonjena dia nahazo maimapona. Mpianatra ny volany tenena ny fandroany Jesosy miteny nefitemiseo hoe nefitemiseo efa mety famonjena maimapona ianao Michel isika fiangonan'Andriamanitra raha nahazo maimapona ianao mizara maimapona satria mbola be dehibe tsy nahazo eny amin'ny velan'ny valo. Tsika zao le amin'ny miangona atao anatiny en interne tsika correct be tsika retreterantsika sy retreran'Andriamanitra fa par rapport ny ivelany miangatsika le ivelany fanana zao tsika tena tsika foana Jesosy ary mbola tsy nahita mihitsy hoe tonga dia pasteur dia hoe ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy an'io tsaka tsika marana fotoana samy mirava ohatra mbola tsy nahaino efa nahaino ianao sao dia tsy maintsy afaka revelena fa normal be mety misy hoe zany hoe mijoro pasteur dia tonga eto aho tsisy tenin'Andriamanitra io fa lany bary pasteur fa mody isika efa nisy ve misy pasteur ray aman-dreny maromaro eto fa mino fa mbola tsy misy zany maro hoe fa zao mahatonga an'izay tika vilany dia zao Jesosy zany tena tia antsika dia isaky mijoro tsika ny any dia mitety foana izy dia manome foana izy dia manome foana izy dia raha omena foana isika raha omena foana ka raha mandray foana mosahina maina fa mandray foana fa raha mety hitako tsony ametrahana azy ty raha izy foana izy dia hoy Jesosy rehefa mandray ianao mahazo ianao fa zy tsy atao tour de partager na koa anjaratsika ndray zao mizara ary maivana metsy dia milany kana dia nandeha tena maniraka atsika fiteroselay Jesosy mitsaorana Jesosy tamin'izvaitra atsika nanao mitory filazantsara mitory io filazantsara isaorana Jesosy fa misy vokatra ho an'i Jesosy ny voninahitra misy vokatra ny fitoriana natao tamin'izvaitra 2022 fitoriana filazantsara atao hoe misy olona tsy mahalala any amin'ny Jesosy ary nandreny amin'ny Jesosy izy raisy ny famonjena zay ny lasan'i Jesosy ary tsika tsy raray avy ny lasan'i Jesosy ianao an'izay miteny any zao izy Michel mianganao efa bezay toenao zay raha l'expérience nananako an'i Jesosy zao mety hoe 20 ans mahely par rapport amin'ny hafa zany mety mbola kely fa zay tao anatin'ny 20 ans zay Jesosy misazana foana dia mbola hisazana foana ve izy misazana izy hoe fa miangana izy hoe tsy tao tour de partager sy tany mararitra izy dia mindena teneny fa Jesosy mihitsy ny révélé tsy pasteur Sarlahy ny tena efa akaiky ny fanjakana Jesosy mihitsy ny tena hitanvokoana hoe efa akaiky ny fanjakana efa ao anatin'ny contraction na vehivavy zao le tena efa manomboka misy douleur efa manomboka misy douleur misy pasteur rato Andriamanitra ny douleur io tsy mampitahotra koa ny tena an'izay dia zay mahatonga antsika Andriamanitra ny tena Andriamanitra Jesosy tibe antsika dia balisé attention au code de la montraine il faut pas oublier d'aller à l'église attention il faut pas oublier de prêcher zay dia nampatsiahy antsika mihitsy izy zany zaho Jesosy raisy be zany tady torotoro ngamba ny antsika dia niteneny hoe azy ianao zany dia tena raisaka manito tena hoe tena mila molampiko zany fitomiko anao Jesosy dia ho faranatsika le izy dia Jesosy any no teny par rapport amin'izay hoe atongotra ny andro inona no mahasady vidy le mitony filazantsara dia jerentsika ty 27 dia je n'en plus Matthieu 24 raha nanambarany amin'ny fiaviany Jesosy dia révélation anankiray fantaritsika izy ty fampatsehana Jesosy atsika androany Matthieu 24:14 manao hoe ary hotorina amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 24:14 ary hotorina amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia tsika rehetra miara-mamaky isan'ny modely vao ho tonga farany
tany Madagasikara mivelona kely manao azafady manao reny toy Madagasikara Canada géré projet zay dia rehefa migéré projet dia misy atao hoe tsy mahavita in'iny tsika projet fa ny ataontsika dia on contribue mandray anjara kely tsika amin'ity fanasiana rano eto amin'ity tanàna ity fanamboarana an'ity lalana ity dia ny projet mandray anjara kely zay contribution dia eto amin'ity tenin' Jesosy ity raha ny fiangonana kristianina rehetra no manatanteraka ny tenin' Jesosy io alalaika hoe izay dia akoatra ny fiarana ny akona dia manatigetra fa hitoriny amin'i Jesosy du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ny tenantsika fa on-contribue déclencher-tsika enclencher-tsika sy tsika no dicté fa mi-enclencher-tsika mi-déclencher miakaiky any le chrono satria miparitaka le fahatonga amin'ny tena Andriamanitra ny firenena rehetra aka fotoana amin'izay Andriamanitra amin'ny fotoanany fa tonga Jesosy mivelona fa raha vao tsy mi-contribue zany tsika mitony amin'ny Jesosy sabatineny nefitsika miteny manananatonga amin'izay Jesosy mafitaka be le fiakarana teo directeur en banque Canada miakara be ny contexte sisy contribuons à évangéliser ça va descendre et Jésus va revenir amen tena tena be io 3.25 tsaiko natonga avako amin'izay fa Jesosy dia teny il faut pas regarder le taux directeur de la banque du Canada qui a augmenté que nahita statistique ao miakana $700 par mois ny hypothèque fa ndeha ifokisina ampidirina filazantsara fa rehefa Jesosy ny amin'ny hypothèque nifatrano satria any le royaume antsika izy tsy mpafinarina tamin'ny herinandro hoavy le fanjakana hitamaso dia rehefa mitontsika dia araky tena lafranc maky dia ozy izy mantsaka hoe ahoana dray fitorina filazantsara ataontsika manaraka toy hoe vampalohanao pasteur fa Jesosy misy mbola miteny androany hoe mila mitory ny filazantsara ny fiangonana zay le zay tsy mitory fiangonana on parle pas de FPMC on parle de Jésus rehefa mijena natao Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ozy izy koa hoe niny tsy jerijery ninina tsy jery ny anaran'ny FPMC tsy mampitonga ny ananja ny anaran'ny FPMC fa Jesosy maty eo amin'ny azo fijaliana ino no hitako ozy izy koa taimoraka daony aminy tsy haiko hoe taimoraka ny teny français fa taimoraka izy amin'ny teny gasy izay no tapany faharoa fitino le izy kristianina hoe ny anasan'i Jesosy manao amin'izao farifarany izao kristianina ina le tapany voalohany kristianina makafy maka izy tena ho a Jesosy mbola hitana makafy efa hoe Jesosy amin'androany sy toy misy araka navany 500 kilomètre makafy zatrana makatetranjoro fa tsy atao Jesosy tsiro ny makafy zava manateantrano Jesosy ny tena zany miteboka faharonesantsika teo akoatra le makafy kristianina makamamy ny fitoriana filazantsara endrika fitoriana filazantsara dia be lehibe tsy voatery hoe kely atokotany eny amin'ny trottoir eny aloha endrika anankiray mety tsara araka ny teny teo hoe efa misy zao ny andafitra fitaovana azosika ampiasana hitoriana Jesus is love message de Jésus FPMC afaka hitoriana ny tena Andriamanitra tena asan'i Jesosy zany ianao manodinidalana mitony tena Andriamanitra tsara Jesosy raha matsara namasokray aman-dreny hoe tsara Jesosy ena mitena zay fotsiny raha dia vomitombo beny amin'ny Jesosy tsara Jesosy inona conclusion afatra ny fotoana koa sotra fanamasa afatra ny atsasakafo ny sotra conclusion alao teny Jesosy any manana anazy raha iasaty iamafy mifanenjehana azy tsika kristianina efa mila mimana mpanamizantsika Jesosy rehefa manana antsika mampasiao hoe azadino fa moyen anankiray ho tsy anankiray hitady lempanareo fa fankanesana ny fiangonana ho tsy anankiray anampiky ny fitaizana sy ny édification anao ny fitoriana any amin'ny fanjakao dia naoka jerentsika ny teny Jesosy amin'io raha miresaitsika tamin'ny mpianana izy dia tsika marana anazy ny conclusion amin'izy hoe tsara makarehetra amin'Andriamanitra tsy ratsy mitory ny filazantsara Luc chapitre 10 Luc faharoa andininy faharoa araka io teny Jesosy io hoe noho izany hoy Jesosy tamin'izy ireo be ozy izy mivokatra fa ny mpiasa no vitsy koa amin'izany mangatahany tokony mivokatra mba hampandehanany mpiasa amory mivokatra akoratao fibe Jesosy io androany eto voalohany hoe be zareo mivokatra eto amin'ity Montréal ity tena be
ny pasteur tsy fantatry ny tompona ndraiky tsy fantatsika ny fa Jesosy manao tena mbola be lehibe efa manao tsika tsy mametsiny Jesosy raha tena an'izany tsy mametsiny ary raha mizavan'izany fa ho Jesosy ny mbola be lehibe ny volatry Montréal sy manodidina Michel mbola be lehibe reo malagasy rehefa ao Canada tsy mahalala ny any be lehibe reo gasy tonga amin'ny tena hoe fa manjatonjatika betsaka amin'ireo tsy mahalala ny Jesosy zany koa be lehibe amin'ireo tsy manala zay ambony tany amin'izany hoe fanjakana amin'izany miandry an'izy izy miandry any FPMC izy miandry an'izy izy miandry any miandry an'izy izy miandry antsika be ny vokatra moa Jesosy dia nameno recommandation Jesosy androany hoe mahereza ny FPMC mahereza ny pasteur anao mahereza ny mpiara-miazakazaka fa be ny vokatra ny fampiasa ny fitsabe-miazaka Jesosy amin'izany vokatra izany ny point anankiray farany amin'izay conclusion zay dia zao velona foana tamin'ilay toetany voalohany hoe midevoly mifetsy fa izy na fetsy takin'inona izy efa vavalo resy vao miaina izy dia varesy alleluia devoly efa resy vao miaina dia varesy fa isika vao miaina dia fanateraka ho mpandresy noho ny amin'ny Jesosy dia fetsy izy dia mampatsiaka fanamasina mbola puissant lavitra ho ny devoly dia nampatsahivana antsika androany aza dimy mihitsy mety mitante foana ny devoly ary mafy tentation mianao tsy mila makana devoly ianao tsy mila makany dia tsarovy ny tenin'i Jesosy teto amin'ny valeriana aza mafy fiarahana tonga dia izay tena Andriamanitra ilana dia sena devoly ary nataon'i Jesosy aza mafy fiarahana miala ianao satana tsy mafy fiarahana fa ho any am-piangonana azo dia zao malaky makle ho any amin'ny FPMC amen rotoroto be tsika rotoroto be tamena hoe vavaka ambany amin'ny teny itendray Jesosy amin'ila ary iteny izy amin'ny teny frantsay amin'ila Jesosy hoe enjana be miteny giasy izy miteny frantsay izy miteny anglisy izy any Angleterre zao izy miteny anglisy be eto izy ao miteny giasy zay ka aza fony makatelitra an'izao fa tena matsiny fiany be ho farana tanteraka alternative tena farana fombofona fa farana fona nefa tsy mety tapitra fa tsy aika tena tapitra Luka toko fahafolo eo amin'ilay Luka toko fahafolo ihany sika dia miantin'ny vahatelo manilaka atsika izy amin'ny tapany faharoa teo sady fean'ny tenin'Andriamanitra mandeha any ao izy iny izao Jesosy manilaka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany amin'ny enjana be zany teny Jesosy zany ino izy misy eo kely nefa ny aminao Canada dia feno lo nefa ny asain'i Jesosy makeo le any eo ampovoan'ny lo nefa tsy manina satria zao izy mombanareo aza matahotra mihitsy sika zareo natony amin'ny Jesosy rehefa fantatsika ny amin'ny Jesosy efa ao antsika Jesosy rehefa anjakan'i Jesosy efa atao tsy misy ataontsika fa izy ny mombantsika izy ny miaratsika izy ny manany atsika manoka devolitsika voky zany alohan'izao zao tsika rehefa feo hivavaka sika ho amin'ny marary bositany zany satria Jesosy nanilaka atsika raha raisin'ireo anakin'ireo tapany voalohany sy ny tapany faharoa makafiny makareatran'Andriamanitra mitoro ny tenin'Andriamanitra raha mihinam-bary sika dia ny tapany voalohany ho hanina tahaka ny rano ny tapany faharoa ho hanina tahaka ny vary zany hoe rehefa ambony vary ianao voalohany rehefa rehetra tsy possible mihitsy manetra tsy misy rano zany hoe eo aloha zany dia miaraka ny rano sy vary rehefa hihinam-bary indray ianao rehefa andro vary tsy possible andro vary tsisy rano fa mihina rano ianao zay vao motsaka ny vary rehefa mihinam-bary ianao mihina rano napanga ianao miaraka amin'ny vary fa mihinga efa mihinana mbola mila rano any zany hoe rano sy vary tsy efa misaraka fiangonana sy ny fitohinana filazantsara miandry antsika FPMC miandry any Jesosy zany fa teny voalohany hoe miandry ianao mety amin'ny teniny any engagement penatrena-Andriamanitra fosaka Jesosy anaiky natsona zao androany ianao miteny ianao no mitondro zany tsy afaka ny andalao satria ahoana moa zany miantsonao ok dia izay tenin'ny Jesosy atsika androany raha hivavaka tsika dia inona vavaka atao zavatra mikromo atao Jesosy raha ny herinay tsy mahifaneleny tsy amiterina ampakan'izany fa amin'inao Jesosy ny amin'ny farahako reny any dia agataka ny fanamasina ampitomba an'izany etaela ampitomba le fahavonona moa sisy pasteur Sara fa finiana détermination hoe vonona ve ao am-piangonana fanamasina ny ameza détermination anao dia tonga ianao anosika ianao tsy olona tsy andray fotsiny fa izava ihany koa dia tsy mivavaka ny amin'ny zavatra Andriamanitra zany
varotsy. Jesosy